Sehatra ny fahasalamana kosa nanatanteraka fitiliana diabeta sy ny fizahana maimaim-poana makasika ny lefakozatra na ny polio ny mpikambana eo anivon'ny Rotary Club Anga sy ireo mpiara-miasa aminy tao amin'ny commune Katikely Lafy no nizorana izany rehetra izany. Aretina be mpahazon'ny olona amin'izao fotoana izao ny diabeta, anisany miteraka fahafatesan'ny olona maro. Mbola azo lazaina ho vitsy anefa ireo olona tratran'ity aretina ity no tonga manatina tovi-pahasalamana, ka mba hanampihana ireo mponina amin'ny commune Katikely Lafy indrindra ireo izay tratran'ny aretina diabeta dia anisan'ny fiaraha-miasan'ny tanterahan'ny Rotary Club Anga niaraka tamin'ny commune hitiliana maimaim-poana ny aretina diabeta, teo ihany koa ny fijerena ireo izay tratran'ny takaitran'ny lefakozatra na ny polio. Tetika manokana aloha satria raha mijery ny antotanisa eran-tany eto anivon'ny amin'ny aretina zany ny diabeta sy diabeta aloha zany dia hita fa ny diabeta ny tena mamono olona betsaka ny sida aza ny amin'ny salanisa dia izay no samy nampatonga an'ilay hetsika hoe aloha no diabeta no zahana izay mbola tsy nisy mihitsy zany raha teto anivon'ny commune sy noko mihitsy fa anivon'ny commune maro izay mbola tsisy fa matetika izany fijerena maso ny fanaovana an'ireny dite-fotrafobe ireny tena misy eto fa ny fijerena diabeta sy ny lefakozatra zany dia mbola tsy nisy teto anivon'ny commune. Ny hetsika izay notanterahana hoy nambaran'ny tompona andraikitra tao amin'ny Rotary Club Anga dia natao ihany koa mba hanomezana torohevitra ho an'ireo izay tratran'ny diabeta mba ahafahany mitaiza ny fahasalamana sy manome soso-kevitra ho an'ireo mbola tsy voany hiarovany ny tenany. Nanao hetsika anankiray izay misy fitiliana anankiroa ao anatiny, fizahana diabeta ny voalohany dia manaraka an'izay misy fitiliana koa ireo olona misy takaitra ny lefakozatra. Ny antony nangalany safidianana diabeta moa zany dia satria rehefa nanao fanadihadiana izahay dia nahita fa ny diabeta dia aretina izay miteraka aretina hafa be dia be ary mety mahafaty ireo aretina ireo. Dia rehefa nandinika dia hoe io no tokony hojerena voalohany aloha. Na izany azy nefa ilay olona ohatran'ny somary matahotra ihany manatona zany ny natao efa elaela moa fiantsoana dia somary vitsivitsy ny olona tonga fa ngamba mety mbola anao hetsika hafa ahafahana mahazo olona maromaro kokoa. Ho an'ireo izay fantatra fa tratran'ny polio na ny lefakozatra dia isan'ny fandidiana maimaim-poana ny volana septambra izao ka ny Rotary Club Anga no hiantoka ny lany rehetra amin'izany ka mandritra ny fotoana izay andalovany teny amin'ny toerana anaovana ny hetsika dia fantatra fa ankizy telo no hita fa tratran'ny takaitran'ny lefakozatra na ny polio.